raha nipetraka ny fanontaniana hoe iza ny mpanakanto vita afen'ny Coliseum Etsy-Tsonjombe dia tanteraky Rijara Solondraibe zany tamin'ity andro-androany ity mpanakanto ity izay nanafanany hetsika rodorotom-piderana izay nikarakarain'ny fiangonana FJKM Zoara eny Ambohipo nentina androtrona ambavaka ny firenena. Tanteraka ny Coliseum Tsonjombe lany avokoa ny tapakila efatra alina izay natonta atao anatin'ny hetsika rodorotom-piderana sy fitoriana maimaimpoana izay nikarakarain'ny fiangonana FJKM Zoara fanantenana Ambohipo. Tratra ny tanjona ary mihoatra lavitra noho ny eritreretina tany am-piandohany zany hoy ireo mpikarakara. Fampisehoana na ny rodorotom-piderana sy rodorotom-pitoriana izay tanterahana androany tena hiderana sakalazana n'Andriamanitra mihitsy fa mihoatra noho izay neritreretina aza no tratra amin'izay tanjona efa napetraka tany am-boalohany. Ny hoe tanjona napetraka tany am-boalohany dia ny hoe mba handrenesan'ny olona ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary andraisan'ny olona koa ny Jesosy Kristy ny tombo sy mpamonjy azy. Fa rehefa mandeha ny fitoriana hatramin'ny maraina ka hatramin'izao tsika miresaka izao dia tena hita mihitsy ny olona mandray amin'ny fifaliana izany hoe vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompo izany. Atao anatin'ny fifaliana sy ny ara-voana tanteraka no nandraisan'ireo tonga teto amin'ny Coliseum Tsonjombe ny fitoriana ankira izay nataon'ny Rijara Solondraibe sy ny tariny. Novetsoan'ity artista ity teto na ny hira teo aloha izay nahafantarana azy na ny hira vaovao izay efa ambavany rehetra sahady amin'izao fotoan'izao. Ny volana Aogositra dia natokany fiangonana FJKM Ambohipo ho rodorotom-pitoriana ary misy hatrany hetsika izay omanin'ny fiangonana. Manomboka rahampitso amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena Masina ary dia isy ny seminaira avonjeo ny fianakaviana hetsika izay nomarian'ny tompon'andraikitra fa hitohy mandritra ny 2 herinandro ary hanasana ny rehetra. Aorianan'izay dia isy ny misionaira koreana Atatsimo hanao konferansy ho an'ny tanora ao amin'ny Zoara fanantenana Ambohipo ihany. Isa avy eo ny mpitory filazantsara ankira koreana ihany izay ho avy eto Madagasikara ary hiaraka amin'ny fiangonana. Hanao seho fiderana amin'ny lapan'ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany izy ireo amin'ny Asabotsy 24 Aogositra ho avy izao.